Alatsinainy fa 7 ny volana Oktobra vanapiny fosy 2000 manatitra ny arahaba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra avy hatrany ho ankafatsika ny fotoana herinandro farany mialohan'ny fifidianana miamafatrany ny fanetanana sy ny tafatafa amin'ny vahoaka malagasy ataon'ny kandida marika ravalomanana larana fahadimy amby roapolo teny amin'ny commune Alatsinainy distrika Navaradrano indray no nanohizany neny lalao ravalomanana ny fampelezan-kevitra ampandaniana ny kandida marika ravalomanana toromarika vitsivitsy mandritry ny andro ny fifidianana moa no nomena ny vahoaka n'Alatsinainy androany ary indrindra ny fampitandremana amin'ny etraketraky ny mpanao ratsy Edena Elia no mitatitra ny vaovao. Na dia tao anatin'ny fotoana fohy aza no nanentanana ireo mponina ny amin'ny fahatongavany solotena ny kandida marika ravalomanana teto Alatsinainy dia voromaro ireto mpombazy androany. Efa mandeha sahady nefa niresaka amin'izao fotoana fa misy mitady anankirotana ny birao-pifidianana ary izany indrindra no nanaova ny tompon'andraikitra teto an-toerana Antsoavo tamin'ny vahoaka mba ho mailo manoloana ny tranga toy izany. Raha ohatra ka mikorotana ny birao-pifidianana eto Analamanga satria eto Analamanga anao zao ny dada vato be dia be dia ho maty daholo ny vatany ravalomanana tsy manaky an'izany tsika tomboky lahy tsy manaky an'izany tsika tomboky vavy noho izany oka hitandrina tsara tsika fa misy tady anankirotana birao-pifidianana dia amin'izay olo tsy tanteraka olo ny fifidianana manodidina ny Analamanga dia ho resony dada tsy atomboky lahy tsy atomboky vavy tsy manaky an'izany tsika. Na dia eo aza izany manana finoana trano ny kandida marika ravalomanana hoy neny lalao ravalomanana raha ny solotena azy androany. Ny fandaharana asan'ny dada sy ireo zava-bitany hatramin'izay no manam-pirofo fa tsy mpanao kobakambava ny kandida laharana fahadimy amby roapolo. Vato ray alatsakao dia efa tena manarina ny firenena ary tonga tsika anana firenena vanina amin'ny mareniny tenako dia miteny manokana ny vehivavy hoe tonga avy ny fidy fa ho jereko manokana ny vehivavy rehefa lany eo dada fa ianareo tanora ihany koa ianareo tanora tsy diso anjara ny dada nareo fa tonga avy daholo ny fidy ary dia niafana napetraka amintsika aza tazomina ho antsika irery fa lazao ny mpiarabelona miteny hoe mpiarabelona satria isika miara-mibelona eo amin'ilay toerana dia tokony handeha hifidy any dada daholo. Zao ny afatry neny hoe aza misalasala itsony fa feno ny fanantenantsika fananao fanambarana ny kandida marika ravalomanana mahakasika ny herisetra izay nianjady tamin'ireo mpanaradia azy tao anatin'ny andro vitsivitsy izay ary manameloka tanteraka izany herisetra izany raha itsika avy hatrany mahakasika izay. Toy izao ny fanambarana nataon'ny kandida marika ravalomanana manoloana ny herisetra sy fampiasan-kery nataon'ny sasany. Tena tesitra sy malahelo toyina tokoa aho tamin'ny fiantsiana sy fikasihan-tanana ireo mpanoana eto Antananarivo. Anisan'izany tompoko vavy Razana Boangy Marie Augustine neny renim-pianakaviana 7 taona izay nodimandry ny zoma alina 9 Oktobra 2012 vokatry ny vono sy ny herisetra nahazo azy. Ity renim-pianakaviana ity dia niaraka tamin'ireo ekipa nanao fampelezan-kevitra teo Tsaralalàna sy Telacoste sy ny manodidina ny zoma tolakandro. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny maty aho sy mampitraka ireo mpiaradia rehetra. Izao no fanafiana fahenina nahazo ireo mpanoana teo anivon'ny boriboritany voalohany hatramin'ny nanombohan'ny fampelezan-kevitra. Vao nanomboka ny fampelezan-kevitra dia efa tonga nanao fiantsiana tao amin'ny foibe tana voalohany ireo andihan'ny mpanoana ny kandida iray.
nitohy tamin'ny fanipazana cocktail molotov misy asidra ny sonomobile sy ireo vahoaka mpanentana teo amin'ny 17 hektara izany sy fanaovana tambabe tapoka vehivavy iray nanao t-shirt misy ny sariko tsy azo ekena mihitsy ny fampiasana herisetra. Adidin'ny kandida arahan'ny olona manao ireny fihetsika mahery vaika ireny ny mijoro mandray andraikitra aingana. Adidiny no manameloka izany ampahibe maso ary miantoka ny tsy hitrangano izany intsony. Adidiny no mife ny mpiaradia azy ary miteny amin'izy ireo fa tsy azo leferiny ny fihetsika feno herisetra toy ireny. Mila fitoniana sy filaminana ny firenentsika. Manao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy aho, matoky ny fahendreny ny vahoaka malagasy aho. Samy manana ny fomba fijery ny ara-politika ny olona tsirairay ary zony tanteraka ny manohana sy misafidy izay kandidatiny ka tokony atao ampahendrena sy ampilaminana izany. Fatrapanaja, disiplinina ny mpanaradia, fandriam-pahalemana, filaminana sy fandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra no teny filamatra ijorony. Aoka isika ho tony ary hiatrika ny fifidianana ampilaminana no ny tombontsoa ambony ny firenentsika. Manohitra ny herisetra atao amin'ny vahoaka aho. Manao soni izany fanambarana izany Marc Ravalomanana, kandida filohan'ny Repoblika, mitondra ny larana 2020 ao amin'ny bulletin tokana. Famanoloana ny loza mpiarakody ny tranga kosa teny amin'ny lalam-pirenena fafito iny izay naharatrana sy namoizana ain'olona dia tonga namangy sy nanome fanampiana ireo niarambonina tamin'izany ny kandida Marc Ravalomanana nandritra ny fandalovany tao fianaran-tsoa. Iantoan'ny manontolo ny fitsaboana ireo tena vomafy toy ilay renim-pianakaviana tapaka lalandra. Ny farany herinandro teo moa no hitranga ity loza ity tao Mandala 30 kilometatra tsy idirana ny fianaran-tsoa. 5 no fantatra fa maty tao anatin'izany. Etena Elia no mitatitra ny vaovao. Tsy nitazapotsiny zavan-tranga ny farany herinandro teo ny kandida Marc Ravalomanana tonga namangy sy nampahery ary nitondra fanampiana ho an'ireo naratra vokatry ny loza mpiarakodia tao fianaran-tsoa iny ny tenany niaraka tamin'ireo mpanaradia azy. Teto amin'ny hôpital be Antambobe no nitsaboana ireto naratra mafy ireto. Isan'ireo vomafy tamin'ity loza mpifamovozana ity ny renim-pianakaviana iray izay voalaza fa tapaka lalandra any amin'ny loha ka tokony hotiliana maika eto Antananarivo. Eo ihany koa ity lehilahy iray tapatongotra ity. Iantoka ny fitsaboana izany ny kandida Marc Ravalomanana. Misy ohatran'ny machine zay io. Il y a un problème, par exemple, président, les tongony tapaka, ny tolana roa zany tapaka. Ny jambe dia ny fibla tapaka. Dia izy zany mila tsy maintsy tsy vita amin'ny platy satria izy voalohany mbola jeune tanora tsara lehibe fa vetivety dia tsy vita amin'ny platy aloha tsy maintsy asiana vy. Dia sona avy eo? Vy azo sona, azo tsy sona sio. Allo sona. Dia amin'ny vy dia izy zany atao hoe trano Antananarivo. Ny tetin'izareo tony hoe ndiakatra ny Antananarivo ny tenin'izareo. Allo hiakatra. Satria eo amin'ny resaka amin'ny présidentiable ireo tsisy problème fa ny eo amin'ny ina moa ny ambulance ny hôpital zany zao lasany Masobe dia zay zany teny gestionnaire dia amin'ny 10 000 vao tonga eto. Dia nefa izy zany son état on n'a pas besoin d'assistance médicale particulière donc il peut prendre une automobile tsotra dia il peut s'allonger dia afaka mandeha izy. Defa tomobile izy. Tonga dia afaka misallonger. Tena karakara itsika zay fiarina amin'ireo natanan'Andriamanitra zay. Raha tsy ivona dia ny sabotsy maraina tokony ho tamin'ny 9 sasany teo no nitrangany ity loza mpifamovozana ity. 30 kilometatra tsiditra ny fianaran-tsoa teo amin'ilay toerana antsoina hoe Mandala. Efa nisy olana hatrany am-piangana ity fiara sprinter ity saingy nandeha mafy hatrany ny mpamily fa maika hanenjika ny fotoana. Ny fanena tamin'ny fiara be iray anefa ity sprinter ity. Tao anatin'izany nisy fiara iray nisongona ka tsy nahatana nisatra intsony ny mpamily ary avy hatrany dia navily ny tany anaty antsana sy tanimbary ity fiara ity. Vokany 4 no maty teo no eo. Ny iray kosa efa tonga tany amin'ny hôpital be vao namony ainy. Ireto namony ainy reto dia nahitana pastera iray
miaramila, vehivavy mitondra voka ary mpanakanto. Ity faran'izay mpanohana ny kandida Marika Ravalomanana andeha hamonjy ny fampelezan-kevitra tany Fianaran-tsoa. Efa eo am-pelatana ny mpitandro filaminana moa ny famitorana sy ny fanadidina rehetra mikasika ity lozam-pifamoivoizana ity. Vaovao manodidina ny fifidianana izay hatrany dia irotsaka amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ho filoham-pirenena eto Madagasikara ny 7 Novambra ho avy izao ny SADC. Isy araka izany ny iraka ho tanterahany avy eo anivon'ity vondron'ny firenena aty atsimon'ny Afrika ity ka faritra 10 eto Madagasikara no tena ifantohany izay fanaraha-maso izay, faritra izay betsaka amin'ny tany mpifidy. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Herinandro mialohan'ny fifidianana nanambara amin'ny fomba ofisialy androany avy eo anivon'ny SADC fa irotsaka anaramaso ihany koa ny fifidianana na ny mission d'observation électorale de la SADC na CEOM. Ny avy eo anivon'ny CENI no nampiantso azy ireo anampy amin'izay fanaraha-maso izay. Ka faritra 10 amin'ny 20 eto Madagasikara no anaovana izay fanaraha-maso izay toy ny Aodiana, Sava, Andrefana sy Matsiatra Ambony ary Amorony Mani. Safidina manokana ireo faritra ireo no ny fananany taha-ambony eo amin'ny mpifidy. Imasoan'ity fanaraha-maso ity ny amoahana voka-pifidianana ekeny rehetra ary mba ahafahany indray manokatra ny lisitry mpifidy. Le gouvernement de la République de Madagascar, par intermédiaire de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a invité la SADC à observer l'élection présidentielle de 2018 dans la République de Madagascar. Conformément aux dispositions du traité de la SADC, du protocole de la SADC sur la coopération politique, défense et sécurité et des principes et directives révisées régissant les élections démocratiques, le président de l'organe sur la coopération politique, défense et sécurité, Son Excellence M. Edgar Chagwa Lungu, président de la République de la Zambie, a chargé la secrétaire exécutive de la SADC de coordonner cette séance sous le leadership de l'honorable Joseph Malangi, chef de la mission d'observation électorale de la SADC. La SADC attache une grande importance à la tenue des élections démocratiques dans la région. À ce titre, nous notons avec satisfaction que la CENI a mené à bien le processus de roulement des électeurs pour l'élection présidentielle de 2018 et que tous les arrangements ont été mis en place pour le jour du scrutin. Anisy resaka mikasika ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fanomanana ny fifidianana ihany koa ny mpanatrika iray toy ny mikasika izay lisitry ny mpifidy izay. Ny vehivavy tsy mahay mamaky teny eto Madagasikara, ny vehivavy mitsoka ny anaty ala amin'izao fotoana izao, ny bureau de vote fictif tsy lazainy intsony. Moa ve mba afaka mifaniriko dia nionanareo mirosolo tena 5 candidat zay nangataka ny conférence souveraine ahafantaranareo iza no manana feo kokoa heritreritra ny tany-drazanay. Raha misy ny heritreritra ny Madagasikara dia izay malagasy ny voalohany indrindra. Tsy manohitra fifidianana izahay fa kosa mitaky fifidianana mangarahara, malalaka, demokratika ary ekenrehetra. Nanambarany avy eo anivon'ny SADC fa tsy fotoanan'ny fitakiana izany intsony izao fa efa nanome fotoana ny CENI anamarinana izay lisitry ny mpifidy izay ary tsy ho afaka atao mandrakizay ihany koa ny fanatanterahana izany fa misy fetrany ihany. Efa tsara ihany koa ny raha 7 tapitrisa amin'ny 20 tapitrisa no misoratra ao anaty lisitry ny mpifidy. Faniaona tamin'ireo mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina androany tetsy amin'ny Carleton Nanosy ny ministry ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Andriamatogy Irivo Randrenarsoa. Zava-dehibe ny fifampiresahana mivantana ahafahana mametraka tontolo milamina ahafahan'ny sehatra tsy miankina miasa araka ny tokony ho izy. Vaovao tanteriny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Iankinany ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena ny sehatra tsy miankina sy ny fandraharahana satria mamorona asa sy mandohetra.
ilaina raha teo ny fametrahana ny tontolo milamina sy azo antoka ahafahan'ireo eo anivo ny sehatra tsy miankina manao ny asany araka ny tokony ho izy ka izany no mahazava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'izy ireo sy ny mpitondra fanjakana ilay antsoina hoe dialogue public privé. Niatrika ity fionana tamin'ny ministra misahana ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ity ny avy amin'ny orinasa fakaba ny vondron'ny orinasa madinika salatsalany ny tontolon'ny fitaterana ny banky ny enjeniera ny fizahantany sy ny fifandraisana ihany koa. Mandalo fotoatsarotra ny seampiarina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary maro ny olana izay misy azo vahana ao anatin'ny fotoana fohy. Eo koa anefa ireo tsy maintsy mila fotoana ny famahana azy. Tsy sécurité amin'ny herisetra fotsiny fa sécurité amin'ny kolokolo, sécurité amin'ny lalàna, sécurité amin'ny fomba fiasa, sécurité amin'ny endriny maro samihafa mihitsy. Ao daholo zay rehetra zay tsy aro vitatsika zao le izy fa misy zavatra azotsika atao maika kolokolo zany azotsika atao aingana dia aingana zany. Ny resaka lalàna zany afaka jerevana malaky zany tsy mamono zany ary afaka atao amin'ny tokony izy koa. Ny resaka hoe tsy fandriam-pahalemana amin'ny resaka herisetra dia ho ampitaina satria tsy anjarako fa anjarana mistera fa za kosa zany momba manao an'le hoe leader zany fitenenana zany tarika mba ahafana mandroso amin'izay resaka finiavana ara politika le izy satria politika amin'ny gouvernement dia anjaranay zay natonga ny amin'ny gouvernement zareo hatramin'ny volana hoe misy fanovana sy fivana dia zay fanovana sy fivana zay tianay aseho ny malagasy ray matory tiako aseho ny mpandraraha rehetrarehetra hoe andaotsika tsy miteny koa zany tsy niova natiny teo aloha fa mila an'le ezaka tombany ezaka vetivety izy anaovana an'le izy. Fa ho an'ny filohan'ny fivondronan'ireo entreprise eto Madagasikara na ny GEM Noro Andriamamonjy Arson dia milaza izy fa zava-dehibe tokoa ny fifanankalozan-kevitra amin'ny fanjakana toy izao ahalalana ny zava-misy marina sy ahafahana mibanjina ny fiantrehana ny hoavy eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana sy ny fiariana. Betsaka ny fiara-miasa ilaina fa fantatritsika efa fohy ny fotoana dia ny lahara-pahamehana ny tena resahantsika teo ny resaka hoe sécurité fa misy koa ny zavatra fa mahana olona madinidinika izay efa nataon'ny ministera risorana azy ahafahana mandroso satria marina tokoa fa naora ny fifidianana izahay dia ny asanay sy ny adidinay dia mampiodana ny orinasa sy mampandeha ny ekonomia. Lafim-baovao hafa kosa indray efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana ny varotra sy ny fampiratiana ao nafi izay karakarain'ny fiangonana FJKM mba hiaonan'ny fiangonana amin'ny fiarahamonina hanomboka ny alakamisy voalohan'ny volana novambra izao izany ka mifarana ny sabotsy 3 novambra eo amin'ny village voara Andotapenaka hatrany hoe efa manodidina ny 200 no isy mandritra izany. Arahantsika vetrany. Haona afi no iantsona ny etsika izay karakarain'ny fiangonana FJKM. Etsika izay ampionana ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Mandritra ny 3 andro izay etsika izay ka hanomboka ny voalohan'ny volana novambra izao ary tsy farana ratsy ny 3 novambra ao amin'ny village voara Andotapenaka. Etsika varotra izy ity, etsika fampiratiana ihany koa. Ka isy mandritra izany ny varotra sy fampiratiana izay ahitana trano eva manodidina ny 200. Hita ao avokoa ny mikasika ny fiainana andavanandro rehetra hatramin'ny sakafo. Ampiavaka ity etsika ity ihany koa ny fisian'ny fitiliana ny VIH/SIDA sy aretina hafa maimaim-poana mandritra io 3 andro io. Etsika ao nafia arak'izany dia etsika andiany voalohany asehoan'ny fiangonana fa misy ny fiangonana te hiaona ny fiarahamonina ny fiangonana te hijoro vavolombelona ny fiangonana ary azo atao tsara ny manao tsena be ho amin'ny fijoroan'ny fiangonana. Inona no mety hitao ao aloha le dohateny mihitsy hoe haonafi avy amin'ny teny hoe fionana. Dia le fionana na le haonafi dia hilazana hoe miaona amin'ny fiangonana ny fiarahamonina na ny fiarahamonina sy ny fiangonana miaona. Dia tehiteny zany famaritana zany hoe inona no ataon'ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina dia mazava ny hoe hampiseho ny mahafiangonana azy amin'ireo sampanasa ary asa. Hampiseho fa azo atao ny miara-miasa amin'ireo tompona andraikitra. Azo raha miasa tsara
ampandroso ny asa fitoriana ny filazantsara na ho mpanohana ny asa fitoriana ny filazantsara ary ny fahatelo tsena be ny resahana dia ireo mpivarotra sy manana amidy mifandraika amin'ny etika kristianina dia asaina sefa voasa raha teo ho tompony anjara amin'io haona fi etsika tsena be efa mipetrapetraka avokoa moa ny fanomanana ny etsika ity andiany voalohany ity olona manodidina ny 3 arivo no andrasana mandritra ny 3 andro tsy misy atahorana ihany koa ny fandriam-pahalemana sy ny parkinina tsara ny mampatsiahy fa 2 arivo ariary ny fidirana vaovao ny finoana kosa no entina nakatonana ny vaovao amin'izao alina izao no mariana omaly teny amin'ny seminera Zandry ny Ambohipo ny andro ny vikaria episkopaly faritra voalohany ho an'ny finoana katolika notarian'ny archevêque n'Antananarivo ny monseigneur Oktobra Marie Arsène Razanakolona nanatrika izany ihany koa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Ramatoa Laura Valmanana fanadidiny Rina Rabe Mananjara. Ho an'ny dioseza n'Antananarivo manokana ahitana fivekaria ivondrona ny fiangonana 7 dia zava-dehibe tokoa ny andron'ny vikaria episkopaly faritra afovoany ho an'izany fiangonana katolika izany. Anisan'ny niatrika ity fotoana miavaka ity ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Laura Valmanana. Nambaran'ny archevêque n'Antananarivo ny monseigneur Oktobra Marie Arsène Razanakolona fa mila mijoro an-trano vavolombelon'ny finoana ny kristianina. Ilaina ihany koa hoy izy ny ananana fitondrantena mendrika sy ny fandraisana andraikitra. Mihoatra ny arivo ny kristianina niatrika ny andron'ny vikaria episkopaly faritra afovoany ho an'ny finoana katolika tetsy amin'ny seminera Zandry ny Ambohipo. Dia izay ihany koa no mamarana ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahana hatrany tomboky lahy sy tomboky vavy ny fanarahana ho izany hatramin'ny farany aorian'ny vaovao moto ny mahazatra dia arahantsika ny vaovao manokana akon'ny candidat numéro 25 miaraka amin'ny Mija Rasolo ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny rapitsy toy izao indray veloma tompoko.